aitsikelinareo fa groupe parlementaire Firaisakina no miresaka amin'ny groupe parlementaire hafa izay misy eto amin'ny antenimieram-pirenena. Fifanajana no ijanonanay satria araka fantatrareo eny Kanja nge mpanohitra amizao fa amin'ny masolombavambahoaka fikatsahana vahaolana ao amin'ny firenena ny atao dia mifanaja. Fampiaino aloha zany hoe inona le zavatra nisy. Ny maraina zany efa niona tato amin'ny antenimieram-pirenena. Nanomboka ny fionana ny président ny vondrona parlementaire. Rehefa avy nresaka azy ireo dia nanao tatitra taminay solombavambahoaka ao anatin'ny vondrona parlementaire tsirairay. Rehefa vita izay tatitra zay dia samy miteny teo dia ny zavatra teny le hoe resaka fanendrena prime ministre dia hoe aza faritana amin'izay aloha izy fa aleo edikevitra inona le zavatra ifampiresantsika samy solombavambahoaka amahana ny olana izay misy eto amin'ny firenena amin'izao fotoana izao dia izay no ifampiresantsika eto rariva amin'ny dimy. Dia mifampiresaka tamin'izay samy solombavambahoaka zay fa mbola misy olona hafa ivelanay solombavambahoaka ny raisinay tato amin'ny vondrona parlementaire Firaisakina miaraka tamin'ny 7e vice-président zay natrika an'izay. Mialohan'izao fiverenana zao dia nahenona reo fa nanao déclaration ny antoko mivondrona ao anatin'ny Firaisakina fa tsy handray anjara ao anatin'izany atao hoe gouvernement atsangana zany. Mitombona be io. Ny antony ny resaka ataonay mbola tsy tonga any amin'ny resaka fanendrena prime ministre fa rehefa namarana ny fitenenana izay tao amin'ny groupe parlementaire Firaisakina izay zany no teny dia nametraka tsara hoe raha hanao déclaration itsika eto anivony antenimieram-pirenena dia mila mifanaraka amin'ny fitakina eny Kanja ny filozofia ilay fanambarana ataotsika. Dia tapitra teo fivoriana zany izay napetraka tao amin'ny Firaisakina. Miverina zany io ariva io tonga zahay miatrika an'ilay izy. Fanaja ho any samy solombavambahoaka satria taria amin'ny filohan'ny antenimieram-pirenena amin'ny fevrier. Rehefa tonga ny fandraisam-pitenenana dia niteny ny filoha amin'ny vondrona parlementaire Irma hoe anao déclaration tsika fa ny filohan'ny republika dia vonona amin'ny fisokafana amin'ny herivela rehetra amin'ny fanendrena prime ministre ka tokony ataotsika izay déclaration zay. Samy nandray fitenenana daholo ny rehetra nandray fitenenana ny filohan'ny vondrona parlementaire Firaisakina ny 7e vice-président eto anivony antenimieram-pirenena ny solombavambahoaka sy teny Rabe Nasoleko ary tonga dia nametraka hoe raha resaka déclaration zany ka resaka fanendrena prime ministre ny anaovana déclaration zahay tsy hanao déclaration. Voavoaka izy rehefa avy eo dia mbola mety hoeninareo zay. Fa rehefa nandray fitenenana zany dia farany lasa nisy fivana kely izy andao ary tsika hoe anokatra ny antenimieram-pirenena andraisana an'ilay vahoaka sy ny herivela rehetra zay vony ifampiresaka fa iafarany amin'ilay fanendrena an'ilay prime ministre. Angataka fitenenana kosa ary mazava ny zavatra nyteneko hoe andao tsika raha hanao fanambarana ihany dia aleo itsiko aminareo le zavatra tena takiny eny Kanja fa io tsy mifampiainoa no mahatonga zao problème zao. Inona ny takiny eny Kanja dia inona ny solution hoentintsika. Ny solution hoentinareo manendry ny zavatra takiny eny Kanja manala miala an'izao ravao an'izao zavatra roa famotodika zany. Donc tsy mamaly an'le etaeta eny Kanja zany le solution tady hoentinay ato amin'ny antenimieram-pirenena. Dia ny teny aho rehefa tsy fanaraka amin'ny etaetany eny Kanja ny zavatra zay hoentintsika ato amin'ny antenimieram-pirenena dia mangataka aminareo zay tsofrano zay hivoaka. Satria ny anahy zany dia tsotra. Ny atombohan'ity krizy ity dia nanao fangatahana fihetsiketsehana aneo hevitra an-dalambe ny mpanolotsaina ny tanàna n'Antananarivo tamin'ilay hoe tsy manaiky-lembenana. Nanomboka ny 5 ny volana septambra 5 zany no nangataka hoe aleo zahay aneo hevitra mandraky ny androany mbola tsy nahazo alalana aneo hevitra foana ny teny an-dalambe. Zay le tsy mifampiandre zany le problème. Dia androany be zany hoe hosokafana makaty amin'ny antenimieram-pirenena tsy fa maninona raha mena lalana aloha eny amin'ny arabe sokatra. Dia zay takiko tao hoe sokafy aloha ny 13 mai anehoany ny mpanao fihetsiketsehana rehetra ny heviny dia miainona re mpitondry.
ary atsaharo ny fampiasa-kery rehetra am'ireo mpanao fihetsiketsena de mba afaka mienonareo izy rehetra tsy akanafaka afaka makeo amy 13 mai daholo de maneho hevitra eo de enonareo le hevitra tsy misy fampiasana lacrymogène tsy misy fitifirana amina resaka balle caoutchouc tsy misy fitifirana amy resaka balle réelle tsy misy fanenjena ny anelakelan-trano aleo ny olona aloha aneo hevitra de miandry zahay ety amin'ny teny miram-pirenena rehefa aveo hoe mahazo maneho hevitra ny olona de reo olona rehetra maneho hevitra reo amizay rehefa aveo no hosotomina aty zany mba hahafahana manao sy mandrafitra amizay zay rizateny amina fifanarahana amahana n'le firenena ivoano anatin'ny krizy fa mbola tsy hanono akory ve le fitakina eny an-dalambe de anao tonga de anao proposition hoe ka aty tsika ny hainao zareo de tonga de enotsika io de tonga de manao proposition any am'le hoe anao an'zay zavatra mano tsika fa lalana ray am'izay fanendrenan'le premier ministre non tsy premier ministre ny angatany eny an-dalambe fa ny zo aneo hevitra zo fototra anao fitakina de zay aloha vahana ka rehefa mbola zay tsy miva de resaky mona sy marena lizy ary zay mahatonga anay tsy nandeha tsy nialan'ity firasana ty mba tsy anaovana hoe natsona nareo fa nareo tsy tonga de tonga zay ka natrianay le izy efa haiko an'io kady politique io za efa isan'ny tolona tamy 7 tamy 2 haiko ny mpataika politique de za tsika tsy mialy eto fa embenatsika sa lazana fa tsika ndray ny 10 ao fa nenay de tazomina ny hevitra hoe sokafy aloha ny 13 mai aleo aloha le olona ny hevitra nizanizy izy na syndicat izy na inona izy na vonona politique na fikambanana na mpianatra na inona de aleo ny hevitra atao de enoy aloha io hevitra io de rehefa eny rehetra daholo le olona maneho hevitra de sokafy am'izay ny teny miara-pirenena ahafahan'le olona reo zany miara-miady hevitra aty andapa fa am'izay fotoana zay de ny anteny miara-pirenena no mitarika ny fanamahana famahana sy famezan-dalana idirany amy 13 mai zava-dehibe zany eto firesy natsapitsika ny teny miara-pirenena zava-dehibe le fitakina de itsika mihitsy no mitarika ny hoe sokafy arioa de miampina daholo am'izay ny eto amiretana rehetra tsy misy mampiasa hery am'izay mpanao fitakina zay zany ny zavatra napetrako tao satria miodikodina le resaka ao de zany voaka de tsisy zany maromarotry resana natonga anao ny voaka ho anareo rehetra raha mbola déclaration amina hoe anendry premier ministre na hosokafana trany Komoro ary ka fanendrena premier ministre ny resaka de tsy hanao déclaration miaraka am'zareo zahay mpaniditra fa raha ohatra kosa ka hoe enona ny feo ny fanoerana enona ny feo ny vahoaka rehetra mitaky misy zavatra marary anazy nanomboka tamy 5 io velivesy misy zamaty ange tam'ireny misy ainana foy misy olona maratra misy olona very fananana de manina raha mba enona aloha zay donc tsy misy zany ka tsisy anao déclaration miaraka am'zany ary apitaiko am président Andradjoela lay afatra fanaja atsika monsieur le président eto de tena miteny mahitsy aminao fa raha tianao ny olona manohana anao a de mamelanao iaino aloha feo amy vahoaka izy atsaharo satria de maheno mihitsy ianao sofinao mihitsy maheno hoe aleo hoe andeha le fanekevitra de mba henoko fa raha tsy zany asian'ny olona antsana manelanelana anao sy le vahoaka de izy manao bavure fa ianao mibaby an'izany le président de mibaby ny zoka ny vokatry ny tsy fanomezana le fitenenany nareo hoe nietrehitra hoe nitaky président miala ny 25 septembre rano sy jiro de aloha zay nihevitra malalaka zay ka de parany io fa noho le fampiasa-kery sy le nanaovana famiretina teo inona ny afaran'le fitakina miala président ka avery prizy hoe raha tianao ny tsisiny antsana de anao direct mihitsy mieno an'le feom-bahoaka fa zasina manelanelany ianao zany de aleo ny olona aloha ny hevitra de lapany démocratie ty ateny miara-pirenena tya de makaty am'izay mandamina anazy rehefa aveo sotra anareo inona zany le tapaka atao anatin'ny fivirina atao nao le izy aloha tsisy zavatra tapaky fa mahasolombavambahoaka no mifampiantso zahay hijery vahaolana amin'ny zavatra miseho eto amin'ity firenena ity ny vahaolana voalohany aloha fampitsahara ny herisetra aloha tsisy filaminana zany eto raha ohatra ka tsy avelantsika malalaka aloha ireo olona reo haneo hevitra hajanona ny grenade lacrymogène hajanona ny ina moa anarante ny herisetra ataondreo vahoaka reo fa ny profoy ny vahoaka rehetra manerana Madagasikara fa vahoaka mitaky zavatra maharary azy tsy mpandroba reo ka raha hitady vahaolana fampiresahana avy aminay solombavambahoaka aloha
dia aleo aloha tadiavina ny hevitra rehetra mba hahafahany vahoaka malagasy rehetra maneho hevitra ankalalana. Zay aloha ny ahy zay vao mijery zavatra hafa. Mbola tsy henao akory inona tena zavatra tarainy vahoaka fa tsy jiro sy rano fotsiny zavatra kiza reny. Zay zavatsy zay aloha no jerena, zay tsika vao mahita le vahaolana. Fa ty zavatsy ty matoa fefa tonga teny amin'ny arabe ny antony satria tonga teny amin'ny arabe satria tsy nahavita na taty aminay na tany amin'ny exécutif. Zay ny antony nahatonga ahy rehefa tsy mijery an'izay za koa tsy araka an'izao izy. Ny ady zao tsy hisy olona maratra maneho raha kalalahana miheno vahoaka heno tsara iny zavatra maratra. Zay aloha tena zava-dehibe. Fa mahakarary fo mahita olona maratra san'andro tsy afaka maneho-hevitra. Ka raha tsy avy amin'izay za tsy hitako vahaolana avy aty amiko mahasolo babomboka. Donc ça c'est important aminareo ny fanenjena le PM aloha zany jusque là. Tsy non fanenjena PM zany tsy resaka avy any amin'ny vahoaka zany tsy resaka fanenjena PM teo. Fa zaho aloha raha tena hitady vahaolana itsika tsy maintsy miheno vahoaka. Io aleo ataoko ohatra za io ray na io zanako kely ao an-trano ara rehefa tsy henoko mitsotro zay ne mahatonga ny olona mitsotro e. Andao aloha henoitsika ireo vahoaka ireo, akadirena ireo vahoaka ireo tsy mara zay aloha zavatra tsy maintsy ilaina zay raha tena hitady vahaolana tsika. Azo tanterahana zay satria matanjaka ireo force ireo, afaka akadireny zareo vitan'zareo manao an'izany. Fa tsy haiko hoe inona ny olona raha henona le vahoaka. Dia inona zany satria raha pirenena izy ty hijerena vahaolana tena hoe tombotsy ny firenena, inona mety hoe marimaritra raisana tokony mapetraka. Ny vahoaka ny mamaly an'izay matoa le izy fa tonga tany amin'ny vahoaka, matoa le olona fa tonga eny amin'ny arabe le izy misy zavatra tsy vitany na exécutif io na taty amin'ny assemblée io. Aleo enona ireo vahoaka ireo fa misy zavatra tany, misy olana be any amin'ny université, any amin'ny Lavanily, any amin'ny Tuiliara, any amin'ny base Tuiliara, any amin'ny lala be dia be ny olana eto, any amin'ny ministère samihafa, any amin'ny syndicat, betsaka ireo olona ireo. Zay ny terena. Ka zay ny ahy zany dia zay fotsiny.